Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy akafalinina indray no alorana anao ary ny toetriny andro ho an'ity faraparan'ny herinandro ity. Ao anatin'izay raha ny aina atao anatin'ny volonandro ririnitsika tamin'ity anio ity dia mbola somary ho tafajanona ao anatin'izay tsika raha ho an'ny rapitso manokana amin'ny ankapobeny izany hoe izy zany aloha hitoetrany ny orana malefaka orana miatoato aty amin'ny morotsiraka Antsinanana nosy amin'ny ankapobeny saika ao anatin'ny roa andro manaraka ny aty amin'ny avoatany kosa ho an'izay rapitso izay dia mbola somary manjomonjomona ny andro somary mangatsiatsika hatrany aloha manomboka ny zoma kosa dia hisava tsikelikely izay andro izay ho an'ny avoatany makany amin'ny sabotsy sy alahady ihany ho any toraka izany koa ny morotsiraka Antsinanana dia momaina tsikelikely miainga avy aty atsimo izay morotsiraka Antsinanana izay ao anatin'ny telo andro jerentsika amin'ny atsipirieny izay toetry ny andro izay ho an'ny telo andro manaraka rapitso maraina aloha zany dia misy ny orana malefaka saika ho an'ny morotsiraka Antsinanana manontolo zany hoe morotsiraka ny Sava na Alanjorofo ny Antsinanana ny faritra Vatovavy sy Fitovinany iny ka atsimo Antsinanana ka hatraty amin'ny Taolaniaro mbola mandraondraona ozy isika teo amin'ny ankapobeny aty amin'ny ilana Antsinanana avoatany ny ankoatr'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro kosa indray ary dia aty amin'ny morotsiraka Sava sy Analanjorofo aty manodidina Toamasina iny aloha dia mbola misy hatrany ny orana miatoato akaendriky orana tandrifin-drahona zany aty amin'ny tapany atsimo aty amin'ny Fitovinany atsimo Antsinanana sy Taolaniaro aty mandraondraona kosa ato amin'ny voany Antsinanana ato raha toa ka ifandimby ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray raha ho an'ny rapitso manokana aloha dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra avoatany misy masoandro kely mihatra ihany na izany ao anatin'izay aty morotsiraka Antsinanana kosa dia 30 ka hatramin'ny 40 degré Celsius ny ambony indrindra morotsiraka andrefana dia 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny mafana indrindra dia ny faritra Boeny 30 degré Celsius. Toy ny toetry ny andro kosa raha ho an'ny zoma kosa indray ary dia manomboka somary maina ny faritra maro manerana ny nosy somary mandraondraona ny morotsiraka tapany atsimo Madagasikara misy tandrifin-drahona kely ihany aty amin'ny morotsiraka Analanjorofo aty ny ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'ny zoma kosa indray ary dia ahitana fiakarany kely araka amin'ny 20 ka hatramin'ny 24 ny aty amin'ny faritra avoatany ny mafana indrindra dia 30 degré Celsius tazana zany aty amin'ny faritra Menabe sy ny faritra Melaka no ahitana izay. Toy atsika hatrany toetry ny andro amin'ny sabotsy maina amin'ny ankapobeny manerana ny nosy na izany ato amin'ny heliky Madagasikara dia mbola misy orana tandrifin-drahona kely ihany aty amin'ny maro antsetra aty fa ny ankoatr'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana kosa dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 15 ny aty amin'ny avoatany morotsiraka Antsinanana 15 ka hatramin'ny 17 raha toa ka morotsiraka andrefana kosa dia raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius aty andrefana moa ny mafana indrindra hatreto aloha 30 degré Celsius faritra Menabe sy ny faritra Melaky. Makasitraka anao nanaraka izay hatramin'ny farany manasoana hatrany anaraka ny meteo malagasy manaraka indray ary veloma tompoko.